ianao de aoka fao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily miasa fatratra aoka ivavaka izika rehetra donga amity fotoana aminay ity indray izay ry tompo Andriamanitra eo ka dia misaotra anao amin'izany manakambara aminay tokoa ianao ka dia sokafo ny masom-pananay ahitana ny zava-magaga eo amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana zavavaka izany amen. Ry sikolady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra ratsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny soratra mahasamboralaotra otoriana amin'izao alahady fa efatra amin'ny ady 20 izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny andiny fahaenina amby telopolo. Jaona toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaenina amby telopolo. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy mpianany ary niara nitoetra taminy tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaikin'ny Salehima satria nisy loharano maro tao dia nankany ny olona ka nataony batisa fa tsy mbola natao tao an-tranomaizina Jaona. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe rabi ô ilay tany aminao tany andafin'ny Jordana izay nambaranao indro manao batisa izy ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalaka nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo mivavolombeloko fa hoy izao tsy zao no Kristy fa ny rany ialoha azy ao. Izay manana ny ampakarina no mipapakatra fa ny sakaiza mipapakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra no ny feo mipapakatra ary rehefa tanteraka izany fifaliko izany. Izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy mieno. Izay avy any ambony dia ambony izy rehetra, izay avy any amin'ny tany dia avy any amin'ny tany. Ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazaina, izay avy any an-danitra dia ambony izy rehetra. Koa izay hitany sy ireny no ambarany ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahateziran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Inoko fa samy nanaraka ny fiadina ny amboaran'ny baolina kitra maneran-tany isika. Iza ny naka Argentine? Maromaro. Iza ny naka France? Maromaro. Dia zao misy tamintsika ireo zao nanao hoe nandresy aho. Raha nandresy ilay ekipa nalainy. Raha samitsika mety tsy mitena amin'izay fa tsika fa ohatrany tonga dia ohatrany hoe zay nandresy. Lasa ohatrany hoe tsika alenanao an'ilay baolina no nandresy. Tsika raha tsy miray firenena aminy akoriny nefa tsika dia samy teny hoe isika no nandresy. Io dia toetratsika io. Rehefa iverintsika hoe zavatra ampahany omenantsika dia iverintsika indraindray hoe tsika no tena tompony. Dia hita koa izany eo amin'ny asan'ny fiangonana indraindray.
misy mpiandry za tsy mitena izy rehetra fa sasatsasany rehefa mahavita fahagagana izy na ohatra ataoko fotsiny hoe mahavita nanasitrana marary anankiray izy rehefa marary olona anankiray voafatotry ny devoly de mirehare izy hoe zany navita an'izany adininy fa Jesosy no miantso anazy anao an'io asa io. Io toetra io de mila tandremantsika reseko lady malaza satria tena manimbatsika, lasa takomantsika Jesosy, lasa mieritreritsika hoe tsika manao ny tena asa fa adinitsika fa Jesosy no manome antsika ny hery anaovany asa rehetrarehetra, Jesosy no maniraka atsika ary izy ny tena tompony ny asa. Raha mijery ity tantara ity zay vakina teo isika, Jaona moa mpanao inona fampataritsika azy? Mpanao batisa zay indrindra, ary hitantsika tsara tamin'ny toriteny tamin'ny heriny fa tena anisan'ny mpamina ny lehibe mihitsy izy ary tena olona sa. Saingy zao rehefa eniny fa hoe nanao batisa Jesosy, raha ny tena marina moa Jesosy nanao batisa fa mpianana, nefa izy ny lazaina fa tena mpanao batisa de zao tsy nataony olana izany. Raha tsika zao zany de mety tenitentsika ha ahoana koa ito misy manao batisa nefa zany ny rana nanao batisa. Saingy zao hoy Jaona hoe za ny rana fotsiny nanao anazy io ka rehefa izy manao anazy tsy maninona izany. Teny manko rehefa jerefa manao batisa Jesosy fa tsy nataony Jaona olana izany. Ary mety misy olona ohatran'izany ao amintsika nandray miteny hoe enao nge ka olona ohatran'izao de intsika fa lasa mambe hoe za tokoa olona ohatran'izao. Aza teny reseko lady malala amin'ny zavatra rehetra ataotsika, Jesosy foana no tokony ny asa, Jesosy foana no manome ny zavatsoa atsika fa aza mieritreritsika hoe avy amintsika, na io fahaizantsika io, na io fananana ananantsika io, na io talenta ananantsika io avy amin'ny Jesosy daholy ireo ka aoka jireariana. Manakaiky zao ny Krismasy de mety mieritreritra any amin'ny zavatra ivelambelany zao anakabeazantsika. Zany Krismasy zany manko zao antsika de hoe mahazo kilalao, mahazo akanjo, mahazo kiraro sy ny sisa sy ny sisa. De raha vao tsy misy ny ray am'ireo de kivy isika hoe tena tsy Krismasy izany. Adinitsika fa le Krismasy ny tena andrandraina tsy ny kilalao, tsy ny sakafo, tsy ny akanjo fa Jesosy. Raha manao fety Krismasy isika ka adino Jesosy, tsisy dikany fety ataotsika fa tokony misongadina ao anatin'ny fety ataotsika Jesosy. Mino fa efa samy nahazo tsenjery avokoa isika, efa samy nianatra tera-tany am-piangonana any avokoa. Ataovy tsara, Jesosy no ome voninahitra. Aza manao hoe zay mahay nira be, zay mahay tsenjery be, i Jesosy nanome antsika no fahaizana no ataovy misongadina mandrakariva. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao gao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Mirehare matetika tokoa izay ry Tompo ny amin'ny zavatra anananay sy ny zavatra vitanay, kanefa irendrehetra dia avy aminao avokoa. Mangataka aminao ary izay araiky izany ry Tompo, mamindrafo aminay noho izany fireharehanay izany sy ny fanaovanay ny tenanay ho zavatra. Ampianaro izay aneritena ary ampiseho anao mandrakariva amin'ny zavatra ataonay, na amin'ny asanay izany, na amin'ny talenta izay anananay, ary indrindrandrindra amin'izay zavatra nomenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana isany irindra rangatana zavavaka izany. Amen. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Unissons-nous dans la prière. Tu nous as donné ce merveilleux moment, Seigneur, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Alors nous t'en rendons grâce. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et aide-nous à retrouver ta pure volonté dans la parole que nous allons écouter. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 4e dimanche de l'Avent est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, verset 22 au verset 36. Jean chapitre 3, verset 22 au verset 36. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent dans la région de Judée. Il resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aïnon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau.
Les gens venaient à lui et les baptisaient. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter à un juif des rites de purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui dont tu nous as parlé? Eh bien, il baptise maintenant, et tous vont à lui. » Jean leur répondit, « Personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Le marié est celui à qui appartient la mariée, mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute. Il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne, et elle est maintenant complète. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il dit ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Amen. Je suppose que bon nombre parmi vous ont suivi la Coupe du Monde au Qatar. Qui était du côté des Argentins? Ouh, il y en a beaucoup là. Qui était du côté des Français? Ouh là là, il y en a beaucoup. Mais le plus étonnant, c'est que lorsque l'équipe que nous avons soutenue a gagné, vous avez dit « On a gagné !» Alors que vous n'êtes même pas joueur. Vous n'avez même pas la nationalité de la nation qui a eu la victoire. Ce caractère-là, nous l'avons en général. Nous usurpons quelquefois la place qui ne nous revient même pas. Cette maladie, ce défaut, peut se voir également dans le domaine de l'Église. Si par exemple un berger peut faire un miracle, ne serait-ce que guérir quelqu'un possédé par un esprit mauvais, il se peut que ce berger-là, je dis bien ce berger, il ne s'agit pas de tous les bergers, mais un berger en particulier, ce berger-là peut se vanter d'avoir fait cet acte par lui-même. Il peut dire, oh, c'est moi qui ai réussi à guérir cette personne, c'est moi qui ai chassé ce démon-là. Il oublie que c'est Jésus qui lui a donné ce pouvoir. C'est Jésus qui lui a dit de faire ce travail-là. Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a vient de Jésus. Comme vous pouvez le voir, ici, Jean, qui est censé baptiser, a entendu que Jésus baptise. Au fait, c'est pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Mais normalement, s'il avait ce mauvais caractère que je viens de dire là, il devait être en colère et plein de jalousie. Il aurait dû dire, mais c'est à moi de baptiser. Comment est-ce qu'il se permet de baptiser alors que c'est mon travail à moi? Non, Jean n'a pas fait ça. Il a préféré se sentir humble devant Jésus. Il sait très bien que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il sait très bien que tout ce qu'il a, tout ce qu'il faisait, venait de Jésus. Donc il n'avait pas de jalousie. Il a préféré dire à ses disciples que, vous voyez bien, c'est le Messie, ce n'est pas moi. On a besoin de ce caractère de Jean-là. Car dans notre vie quotidienne, c'est facile, c'est fréquent qu'on prenne la place de Dieu. Oui. Que ce soit dans les talents que nous avons, que ce soit dans les richesses, ce que nous possédons, ou ce soit dans notre intelligence, nos capacités intellectuelles par exemple, quelquefois, on se vante d'avoir tout ça par nous-mêmes. On oublie que ça vient de Dieu. Noël approche. Noël, pour certains d'entre nous, c'est un bon repas, des nouveaux jouets, de nouveaux habits, de belles décorations dans la maison, etc., etc. C'est pas mauvais.
Mais si nous oublions que Noël est fait pour Jésus, c'est là le problème. Si par exemple, nous faisons une fête de Noël sans jouer, sans bon repas, ou sans bons habits, et que ça nous met mal à l'aise, cela signifie que nous oublions Jésus. Nous devons toujours mettre Jésus en avant dans cette fête-là, pas nous-mêmes. À l'église, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu ces poésies, répétez plusieurs chants, faites-les bien. Pour Jésus, pas pour vous. Donnez gloire à Jésus dans vos poésies et dans vos chants. Ne vous vantez pas d'avoir de belles voix, de savoir vos poésies par cœur. Non, 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 non. Votre belle voix, votre capacité à faire de belles poésies, ça vient de Jésus. Montrez que vous êtes de bons chrétiens, de bons membres de l'école du dimanche, en montrant Jésus par tout ce que vous faites. Par tout, souvenez-vous que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, et tout ce que Jésus vous a ordonné de faire, ça vient de Jésus. Donc, donnez toujours gloire à Jésus, montrez toujours Jésus dans tout ce que vous faisiez. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient, et la communion, la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Aide-nous à ne pas toujours nous vanter, car c'est naturel en nous quelquefois. Nous avons des problèmes à y lutter. Aide-nous à toujours t'appeler dans tout ce que nous faisons. Et si nous arrivons à faire quelque chose de bien, faites que ce soit uniquement de toi. Faites que nous sachions que ce soit uniquement de toi, car tu es toujours avec nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Manitra riva satonni efatra fa izy no mamitra fo ka mety mandomeny izo maniraka ny zanany anavotra ny olony ny sandriny tsy topare fa manangely lehime malasa ny anarany fa lehime ny asany ny zavatra penetra ny rano masinelime ireo delrumbuhitra isapafeluanitra ny azo sy ny vorona ny vato sy ny zavona ny voninkazo manitra ny endriky ny lanitra ty samy tsy mijanona iverany mpamoroka ty olona navotana manitsangana fangana ka mitera mitompona izay nanavotrana fa reny voninahiny manerana amin'ny taminy tetremo ny valinana ka nifempesa irava ivoa funzi opera irai pamururana
ka na dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9:7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9, andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy 1:30 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.